tiana hoetiny rehefa akoatra n'ireo zavatra ireo zay zany le ataontsika hoe exception voalohany dia misy le exception faharoa zay mikasika n'le ataontsika hoe régime économique le régime économique ireo dia voafaritra ao amin'ny 550 152 article 152 le régime économique andray tsy hoe tsy mandoa fa miantona le fandoavana tsy mandoa eo ampidirana zany le entana fa miditra izy dia suspendu les paiements en droits et taxes zany azo anaovana an'io zany resaka stockage reny resaka entrepôt reny transformation na afaka ampiarina koa afaka ampiasaina le entana fa miantona ny fampiasana le aba zany amin'izay fotoana zay zay zany le exception anankiroa ny admission en franchise dia ny régime économique raha ohatra zany jerentsika ireo régime économique ireo raha ohatra izy tanysaitsika kely vetivety on entend par admission temporaire le régime douanier qui permet l'admission dans le territoire douanier en suspension totale ou partielle des droits et taxes, sans application des prohibitions à caractère économique de marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées dans un délai déterminé. Ny entana zany miditra amin'ny admission temporaire io dia ny finalité tsy maintsy avoaka ny territoire izy rehefa avy eo zay tsy ampandoavana azy aba zany mba tsy anaovana azy le mise à la consommation le fampidirana raikitra dia alefa izy rehefa avy eo dia tanysaina io moa zany le izy hoe ina daholo le but anaovana andreo lavabe zany zay zavatra zay dia mikasika fampiasaina an'izay indrindra zany namoaka an'ity avy aux usagers ity zay tamin'ny 8 juin 2015 izy ity numéro M553 direction générale des douanes. L'objet de dernier rappel sur le respect des engagements souscrits dans une attestation de destination. Avec ça, il y a admission temporaire, il y a des engagement, c'est le dos à qui a caution, c'est comme on dit à Jemkenjas, fait la nature, à qui a caution, vos fards, Tomni, Andini, Rakamsi Foulomsat, c'est ça va très. Des engagements, ils jouent, à ton déroule la zania, ils réexportent un l'étana, non constitué un entrepôt. Dans un délai de 12 mois. 12 mois, c'est un délai d'admission temporaire. Ça veut dire que les gens qui sont en train de faire des choses, ils sont en train de faire proroger l'administration, une demande. C'est les principes en admission temporaire. Tape ces prorogations, des soins qui avocat un territoire, l'État dans ces choses. Des misnefa, des particuliers, misca en admission temporaire, c'est vos fards. L'autre, la Convention de Vienne, qui a une mission diplomatique, convention sur les privilèges des institutions spécialisées des Nations Unies, il y a code de siège, code pétrolier, il y a code de douane. Resam Mamartra, il y a un matériel en admission temporaire. Alors que les télévotés, il faut voir la télé. Les avatars de Tangazania, nul, amniaka bien, les femmes en admission temporaire. Dia lasa ohatran'ny misy négligence avy any amin'ny côté andrareo amin'ireo tsy mandoaba zany dia adino le engagement nataony iny hoe tokony hampilazany amin'ny douane izy rehefa hiproroger na tsy proroger intsony mba ahafahany ny administration mandray ny andraikiny zany satria averiko tsara aminareo engagement zany zay le nataony zay dia zay le rappelenay zany amin'ny olona anomezanay délai de grâce hatramin'ny 1er août 2015 manao atsoavy zany zay am'izay olona concerné am'ireo le texte tany lazaiko teo zany hoe men'ny douane délai de grâce zareo hanao ny régularisation amindreo acquis à caution admission temporaire nataon'zareo tamin'ny douane reo engagement nataony tamin'ny douane reo satria une fois azon'zareo zany l'autorisation admission temporaire dia any dia tsy hita le olona misy lafiny anankiroa eo misy tsy ho angalatra ny letana izy nanodina an'le entana fa karazana négligence fotsiny izy hoe rehefa nepelatany any letana dia varimbarina any izy dia zay le ka anankiray misy nay kosa tena mety manodina an'le entana eo zany tsy mitovy le sazy amin'izay fotoana zay raha le ka voalohany iny izy dia le ataonay hoe retard de prorogation in exécution en engagement souscrit zay zany izy hoe nanao engagement izy dia tsy ny exécuté le izy zay zany contravention zay infraction douanière izy amin'izay fotoana zay contravention de
4e classe izy amin'izay fotoana izay. Raha ohatra ilay kosa tenao anatin'le heritreritra hoe ampidiriko admission temporaire ty fa ho ahodiko letana rehefa avy eo dia zay efa délit izy amin'izay fotoana izay. Zay zany efa nisazana izay efa mafimafy kokoa zany. Misy l'amende, misy confiscation ny letana ary misy emprisonnement de 6 mois à 1 an. Zay zany le zavatra eo. Ka mba tsy ho atongavana any amin'izay zavatra zay no mahatonga anay manao antsoavy zany efa ty avy ty tamin'ny juin 2015 ary efa nisy taloha mois de mai zay namoaka avy voaloha dia nametraka délai tamin'izay zay hita fotrany tsy de raisonnable loatra izy tsy ho tratran'le olona dia naleo miprorogena hatramin'ny 1er août 2015. Zany hoe atsona zany reo olona rehetrarehetra reo na usager zany na transitaire zay voakasika ireo resaka admission temporaire reo ho avy anatina ny douane irrégulariser azy zany raha zay ngamba ny terme afaka ilazantsika azy passé ny délai amin'ny 1er août 2015 dia tonga dia constaté ny douane ny infraction fandray amin'ireo rehetrarehetra reo. Zay zany le antony na tonga zao hoe fampetsona anareo zany mba tianay koa zany hivoaka amin'ny alalan'ny presse zay antso efa nataonay zay ty avy aux usagers ty efa lasa taizatra izy ty miaraka amin'ny ministère des affaires étrangères zay efa au courant an'io daholo zany reo diplomate sy ny rehetrarehetra reo. Eto zany dia teneko efa misy olona ihany tonga dia efa manao régularisation amin'izao fotoana izao.